Polijanona hatrany amin'izay sehatra ny tiokarenina izay isika ho tanterahiny ny fa-7 hatramin'ny fa-7 ny volana oktobra ho avy izao ny andian'ny fahatelo amin'ny hetsika Salon de l'Industrie de Madagascar. Hetsika lehibe amin'ny sehatra ara-tiokarena ary indrindra ny industrie ty hetsika ity. Mifanandrify amin'ny fivoriana tampony ireo firenena amin'ny teny ampahana manontolo ny teny frantsay izay tanterahana eto amintsika ny andian'ny fahatelo amin'ny hetsika Salon de l'Industrie de Madagascar izay tanterahana eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny fa-20 hatramin'ny fa-17 novambra 2024. Tombony lehibe izany raha nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny industrie eto Madagasikara. Ny zava-dehibe moa dia fantatsika fa isaky ny taona dia manao io fihetsiketsehany io ny syndicat des industries de Madagascar amin'ny taona dia manomboka amin'ny fa-17 novambra sy hatramin'ny 17 novambra izy io. Ary ny teny filamatra izay natao tamin'io dia hoe expansion et modernisation. Zay tokony hoe ny natao gagagaga ihany aminareo hoe tokotra mifanandrify amin'ny fiona-be francophonie izy. Marina fa tena fanandrify izy fa tsy nisy hoe fifanarana fa kanefa kosa horaisiny opportunité mihitsy io zavatra io mba ampisehoantsika ny fahaizana malagasy ary ireo industrie rehetra hiampiseho ny zavatra vita eto Madagasikara indrindra ny mandifa malagasy tombony rehetra. Ny agence première ligne no mikarakara ity hetsika ity ary ny 900 ny toerana anaovana ny fampirantiana amin'ny fotoana io dia efa voafandrika avokoa. Tandrony hoe atao fitaratra ny secteur privé seratra tsy miaraka ny fanjakana izay misy eto Madagasikara ary indrindra amin'ilay secteur industriel. Dia marina aloha ary ny fahitako azy tena engagé mihitsy ny crédibilité ny fahaizana ny secteur privé. Ary mino zay fa vitanay mihitsy le asa zay. Pandrian'izay aloha dia lasa nitombo be par rapport amin'ny dernière édition zany. Fa fantatao le refina amin'ilay toerana Forelo Expo dia misy amin'ny 12 000 mètres carrés eo. Dika zany amin'ny 550 stands zany disponible. Androany moa dia nampafantarina ny mpanao gazety eny amin'ny Colbert Antaninarenina ireo mpanohana ofisialy sy mpiara-miombonantoka anaty ny fikarakarana izany hetsika ara-toekarena lehibe izany.